nahafa-po ny fihaonana tamin'ny ministry fanabeazam-pirenena nanamafy ny fihetsiketsehana tsy nampianatra ireo mpampianatra androany. Nidina tetsy amin'ny kianjan'ny Therezine Analakely hitaky ny fiverenany fampianarana ireo mpampianatra ao amin'ny lyseeny Jijira Bervelo androany. Mbola niady tanteraka ny fampianarana ao amin'ny sekolim-panjakana LMA hatramin'izao araka ny nambaran'ireo mpampianatra sy mpanjara. Nakaton'ireo mpampianatra sy mpanabe ao amin'ny Siskony Majanga faharoa androany ny biraony chef Sisko tsy hiverina izy ireo raha tsy esorina amin'ny andraiky ny chef Sisko Majanga faharoa io araka ny nambarany androany. Ankafaliana no iarabanantsika rehetra amin'ity alina ity asainam-pana zany isika tompoko vavy sy tompoko lahy iaraka aminay indray ato anatin'ny journal de la record miarabanao mendrika. Miarabanao manoa ary miarabantsika rehetra ny tokantrano any. Andeha ary anokafantsika ny fampalalam-baovao mikasika ny tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara. Efa anoentsika ihany tao anatin'ny lohatenim-baovao teo mendrika fa dia tsy nahafa-po andreo mpampianatra sy mpanabe ary sandika ny fihaonana tamin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena nanamafy ny fihetsiketsehana tsy nampianatra izy ireo tamin'ity androany ity. Aoka horaiketina antsoratra vita sonia fa tsy atao ambava fotsiny ihany ny fifanarahana na ny protocole d'accord hoy izy ireo notsindriny manokana ny resaka fandraisana mpiasam-panjakana izay tsy nisy teo anatin'ny 3 taona mitontolona ary mampitandrina andreo lehibe na Sisko sy ny draina ihany koa izay nanao raha matahora amin'ireo mpampianatra manao fitakiana ireto farany. Etsakilany dia nanamafy ny ministry fanabeazam-pirenena Antriniaina Elise Karena fa miroso ny fitadiavam-baolana. Lasa totry ny fitakiana ataon'ireo mpampianatra maneran-nosy ny ministry ny fanabeazam-pirenena vaovao sy ireo mpiara-miasa aminy. Fitakiana efa 90 taona alasa tsy nisy valiny nefa izao fitondrana izao no mibaby izany rehetra izany. Nafana ny fitakiana androany satria nidina tevin-daharana ihany koa ireo mpianatra avy ao amin'ny lycée Rabiarvelo sy ny lycée moderne Ampeflo. Nanamafy ireo mpampianatra avy amin'ny faritra fa tsy mahafa-po ny fampidinina tamin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena omaly. Milaza ny tsy hampianatra izy ireo raha tsy voavaly ny fangatahana. Asio fifanarahana vita sonia protocole d'accord fa tsy resaka ambava fotsiny ihany hoy ireto mpampianatra avy any amin'ny faritra ireto. Desembre zahay raha mbola tsy misy aloha ny valiteny fa raha misy ny valiteny mahafa-po avy amin'ny ramatominisa na rapiso ihany ny mpampianatra ane vonona zay reto ane mazoto iase fa zay recrutement zay nitadiavinay maharary zay agnatin'ny 3 tao tsisy zany recrutement zay ka zay nitadiavinay androany hoe asio recrutement faran'izay haingana madame le ministre zay zahay vao miverina mianatra an-tsekoly ny mpianatra misokatra ny lagilasy manerana nosy fa hatreto aloha mbola mihidy tsy misy ny mpampianatra mitazona lagre mampianatra any an-tsekoly zao mihidy tanteraka ny lagilasy manerana nosy. Sisi dina mpozaina tsy mana politika ny NF tsy mina place mina place zay fa io recrutement tadiavinay NF recrutement tadiavinay tsy mila siège tsy mila place mila injany fa recrutement ihany tadiavinay mila mivoaka mila maromaro tena ntianay zahay rehetrarehetra io ny recrutena daholo de vita bana zao antifanavozana mihitsiny zao zay nahatonga anay mitaky zao hataka tsy hoe zahay tsy nitaky depuis nizay fa efa depuis nizay efa niteny madame ministre teo aloha hoe ijerena manokana ny momba anareo fampanantenana foana nataonay ka amin'izao fotoana zao efa maharary zahay amin'izao fotoana zao tena efa tsapanay hoe feno tena feno ka eo izy efa io napetran zareo teo de mangataka zahay re tompoko avoao ny recrutement efa ao tsy mbola anjasana zany banque mondiale zany zavatra fanampiana avy nivelana zany fa io efa ao io avoahy zay fotsiny natao nangatanay avoahinareo io zay narosinay ny etaetanay narosinay ny zavatra mamparary anay fa navaly madame ministre anay hoe mbola hojerena manokana ny momba anareo zay ny valitena niazonay avy ao tsy mahafa-po anay zany inona zavatra jerena manokana ty jereva manokana anomboka depuis tamin'ny vina jereva manokana foana ny mpampianatra frama jereva manokana foana ny NF maharary tompoko zahay madame ministre olana ny fampiresahana momba ny fanabeazana aoka mba tokony misy resaka ifamatorana vao miverina miasa izahay mbola tsy misy taratasy vita sonia na protocole d'accord ny fampiresahany syndicat sy ramatoa ministre mba ahafahany miverina
marary anay ny zaza malagasy tsy menatra mpanabe izahay fa kosany inona ny zavatra ny fanapahana ka afahana miverina miasa misy ve misonia ve mitady an'izay ny syndicat. Mampitandrina ireo lehibe ny Cisco sy ny DREN manao tsindry azo lena izay manakana ny mpampianatra atsitolona ihany koa ireto mpampianatra ireto. Itsankilany nanamafy ny ministry ny fanazam-pirenena hanitry ny aina Eli Karena fa efa eo ampitadiavana avaolana hamahana ny olana ireto mpampianatra ireto. Tatsika ngamba ny situation fa tokony hoe hianatra ny mpianatra androany dia tena nalailo zareo dia nakaty mivorovoro tao ambany tao. Tsy afenina koa nefa fa manana olana ny mpampianatra izay ezahana ho vahana ankehitriny dia izany zavatra rehetra zany ezahana hiasana zao ary fitadiavam-baolana. Vaovao ny fampianarana izay hatrany etsy amin'ny Gigira Bervelo. Anidina tetsy amin'ny kianja ny 13 Mey teny Analakely teny ny taky ny fiverenan'ny an-tsekoly izany hoe fiverenan'ny fampianarana ny an-dakilasy ireo mpianatra ao amin'ny lycée Gigira Bervelo tamin'ity androany ity no takin'izy ireo moa ny amerenana ihany koa ny saram-pianarana raha etsy ariary raha misafidy ny tsy ampianatra ireo mpanabe ao aminy manome 420 ora ny iverenan'ny fampianarana ireto mpianatra ireto izay niazo teny amin'ny ministera fanabeazam-pirenena nanatevina ny tolona izay nataon'izy ireo. Nidina tetsy amin'ny kianjan'ny 13 Mey Analakely Voamaraina ireo mpianatra avy ao amin'ny lycée Rabearvelo mitaky ny hiverenana an-tsekoly. Miantso ny mpianatra rehetra tsy hanaiky ny ankilabao atao amin'ny fampianarana eto Madagasikara izy ireo ary mitaky ny hamerena ny saram-pianarana raha etsy ariary raha misafidy ny tsy hampianatra ireo mpanabe ary tsy manaiky ny fiemoran'ny fampianarana. Etsy ankilany dia nilazany ny proviseur lefitra ao amin'ny lycée Rabearvelo fa tsy niterena fa safidy ny voany reto mpianatra ireto teny amin'ny 13 Mey androany. Ny aloha izay nefa dia anisy ny fivorimbe izay nataon'ireo mpampianatra nanamafisana ny fitohizan'ny itolona sy ny fitakiana iombohana amin'ireo mpampianatra maneran-nosy. Mikasika an'ilay hoe izy nandeha ivelany etaetapony tsy misy hoe nandisika anazy hoe manaova an'izao nareo na manaova an'izao nareo etaetapony iny kanefa kosa normal ihany koa ny ataon'ny mpitandro filaminana raha mandeha manao intervention teo hoe manakorotana amin'ny mpianatra nareo satria manembatsembana ny circulation izy sy ny tariny dia eto indrindra ako amin'ny tenanareo mpianatra hoe ekena hoe marary ny tsy mianatra na marary kanefa kosa ampahenjena no itenenako anareo hoe izay no mampianatra ny mpianatra tsy fianarana ihany no atao aty misy fahenjena tokony atao tsy tokony hanakatsakana amin'izay hoe circulation izay mandeha izay fa matoa koa izahay mbola mitotoka hoe mitaka izay zavatra izay dia misy zavatra marary ny mpampianatra izay dia ataoko ngamba hoe samy comprendre an'izay rehetrarehetra na dikote avy amin'ny mpampianatra na dikote avy amin'ny ray aman-dreny samy mahatsapa an'izay zavatra izay ny angatana moa ho an'ny mpitondra fandrakana hoe mba jereo akaiky reto satria raha mihitatra zao zavatra zao manjary lasa hanahirana ny fotoana efa be lehibe ny tsy nianarana dia mba jereo akaiky hoe inona ny tokony andraikitra tokony ho raisitsika amin'ny hoe tokony andraikitra rehetra ekena hoe ao anatin'izany tetezamita zany mety ho sarotra ny mamaly ny zavatra rehetrarehetra sy ny tariny fa mba jereo hoe inona no solution à court terme sy ny à long terme zany. Taorin'izay dia niazo teny amin'ny ministera ny fampianarana ireto mpianatra ireto ary manome 420 ora izy ireo hiverenan'ny fampianarana. Mbola lafim-baovao mahakasika izay hatrany. Mbola miato tanteraka ny fampianarana ao amin'ny lycée moderne Ampeflo amin'izao fotoana izao na dia fananambara azy ny ministra tompona andraikitra famiverina mianatra amin'ny jerinandro ity tsy hiverina hiasa ireo mpampianatra sy ireo mpandraharaha rehetra ao amin'ity sekoly mpanjakana ity raha tsy mivaly ireo fangatan'izy ireo ny fampidirana ho mpiasam-panjakana ireo mpampianatra firamina rehetra manerana ny nosy no antony fitakiana ho iatrany ny fanazavana namaran'izy ireo fa tsy maintsy vita ny fandaharam-pampianarana rehetra na dia misy azy ny fitokonana izay ataon'izy ireo araka ny vaovao tateriny Tahiry Randriana Rivony.
Mbola miady tanteraka ny fampianarana ao amin'ny sekolim-panjakana lycée moderne Ampeflo araka ny fanambarana ataon'ireo mpampianatra sy mpandraharaha ao amin'ity sekoly ity. Nilaza izy ireo fa tsy nahafa-po ny kabary nataon'ny Ramatoa Minisitra. Tsy hiverina hiasa ireo mpampianatra raha tsy mamaly amin'ny fomba mazava sy amin'ny taratasy ara-dalàna ny fangatana napetraka ao amin'ny ministera. Anisan'ny fitakiana napetraka izy ireo ny fampidirana mpiasam-panjakana an'ireo mpampianatra frama rehetra manerana ny nosy, ny fanomezana indemnité de cré mitetina 2,3 ariary na 2 ariary an'ireo mpampianatra. Marina fa tsy mandray baiko na avy amin'iza na avy amin'iza izy ireo araka ny fanazavana hatrany. Izahay mpampianatra sy mpandraharaha eto amin'ny lycée moderne Ampeflo dia miarahaba ny Ramatoa Minisitry ny fanabeazam-pirenena amin'izao na voatendry azy ho minisitra izao. Enina ny kabary novakiny tamin'ny hainao manjery mahakasika ny fampianarana sy ny fitakian'ireo mpampianatra sy mpandraharaha misehatra amin'ny fanabeazana. Saingy tsy nahafa-po izany ary tsy azo tsapaitanana mihitsy. Noho izany dia manao izao fanambarana izao izahay eto amin'ny lycée moderne Ampeflo. Mbola miato ny fampianarana eto amin'ny LMA. Ary tsy ampianatra izahay raha tsy voava ireto teboka manaraka ireto. Recrutement n'ireo frama rehetra, indemnité de cré 532 ou 200 000 ariary, indemnité de logement 570 ou 300 000 ariary, intégration automatique, rapprochement de ménage, indemnité d'installation. Izay eto amin'ny LMA dia tsy hiverina hiasa raha tsy misy fifanarahana mazava vita taratasy ary arahana didy fampiarana an'izany fa tsy resaka be fotsiny. Tsara ny manamarika fa tsy mandray baiko izay na avaiza na avaiza. Fanapa-kevitra any ivelan'ny LMA dia tsy anay zany, fa ny ato amin'ny LMA ihany anay zay. Masina amin'ny fanabeazana. Na eo aza ny fitokonana dia nambaran'ireo mpampianatra sy mpandraharaha amin'ny LMA fa tsy maintsy vita avokoa ny fandaharam-pampianarana rehetra amin'ity taom-pianarana rehefa vaovà ny olana ho iatran'ny fanazavana. Fa omaly raha tsy haivina dia efa nisy ny tafa ho an'ny mpanao gazety nataon'ny Ramatoa Minisitra fanabeazam-pirenena. Rariny ny ankamaroan'ireo fangatahana ireo mpampianatra sy mpanabe misy amin'izy ireo no afaka hovaliana eo anivon'ny ministera ihany, misy kosa ireo tsy maintsy entina eny anivon'ny gouvernemanta sy ny rafitra-panao lalàna. Io no namarany Ramatoa Minisitry ny fanabeazam-pirenena Ramatoa Andriniaina Eliza Karena omaly raha nitafa tamin'ny mpanao gazety izy ary nilaza fa efa tokony miverina ny fampianarana eny amin'ny sekolim-panjakana androany alatsinainy. Hatramin'ny nandraisan'ny ministera dia tsy nitsahatra nandray sy ny aino azy ireo Ramatoa Minisitra ary nanome fahafahana azy ireo aneo ny marary azy saingy tsy tokony afangaro ny fahafahana maneho hevitra sy ny fioaram-pefy izay tsy mendrika ny mpanabe. Natsaka anaty fahasairanana ny vahoaka malagasy anisan'izany ny mpanabe. Rariny ny ankamaroan'ny fangatahana no resahanareo tamanomboka eto dia iroso amin'ny famahana ny olana ny ministera arak'izay tratra sy zakany teti-bola-panjakana pelatanana. Misy sasasasany amin'ireo fitakiana nataonareo no hovahana eto anivon'ny ministera, misy ny tsy maintsy entina eny anivon'ny gouvernemanta ary misy kosa ny tsy maintsy hampandalovina eny amin'ny rafitra-panao lalàna na ny Assemblée nationale. Ka ilana fotoana ny fanatanterana izany. Mahakasika ny eto amin'ny ministera ny fanabeazana manokana, ijoro sy rosa avetrany
amin'ny famahana olana izahay ka noho izany hodiovina sy avaozina aloha ny rafim-pitatana ny eto anivony ministera. Momba ireo fitakena indray dia ny recrutement ohatra eo ampijerevana ny poste budgétaire libre isika izao ary tonga de roso amin'ny fandraisana ireo mpampianatra na mpandraraha mbola tsy recruté hatrany mandra-pivoaka ny poste budgétaire 2026. Arak'izany dia averina ny ampahaibe maso mba hialana mety ho kolikoly sy ny tsy fitokisana. Ny daty nidirana teo amin'ny sehatry ny fanabeazana attestation de suppléance sy prise de service no hitondrana azy. Entanina arak'izany sika tokony andraikitra rehetra eny fotony handravina izay isamparitra irosoantsika haingana kokoa. Omena eo amin'ny 2 herinandro eo sika farafahakeliny anatanterana izany ary iroso amin'ny ampahaibe maso miaraka amin'ny solotena ny ministera sy ireo tompony andraikitra fanjakana ny fotony. Hatao guichet unique izany mba hampalaky azy fa tsapanay ny marary anareo. Momba ny rapprochement de ménage. Efa vita daholo ny traitement de dossier rehetra ho an'ity taona 2025 ity ary efa notifié daholo ireo izay nangataka. Misy ihany koa nefa ireo izay mangataka fa dossier incomplet sy ireo izay misetra eny anivony sehatra tsy miankina ny vadiny izay antonona dia eo ampandaminana azy ny teknisianina amin'izao ary vary tsy ho ela koa izany. Momba ny intégration efa nandeha izy ary efa notifié ireo izay intégré fa atao izay nafanganana azy mba hampilamina antsika fa eo ampandamina izany ny teknisianina eo anivon'ny ministera isan'ambaratongany. Ny endamin'ny tendray efa nivoriana sy nolaniana teny amin'ny conseil du gouvernement ny mahakasika azy araka ny fanaraka amin'ny zakany teti-bolana no eritreretina satria sika zao ao anatin'ny vanim-potoany fitsitsihana. Efa ny anivon'ny Assemblée nationale izy io ka andrasantsika mpitoniana ny valin'izany. Efa niezaka nanao izay tratra ny fitondram-panjakana na maleny ireo olana mianjady amintsika ireo na dia vanim-potoana ny tetezamita azy izao ka miangavy antsika mba hotony mba tombontsoim-bonana no eritreretina manentana antsika arak'izany ary aho eto mpamaranana mba hiverina mpianatra any an-tsekoly. Isika raha tsy mangaika ny ministera rehetra koa dia entanina arak'izany hanohy ny asa andavanandro. Izay no antsika manakatona ny fizarana voalohany amin'ny journal de la record rehefa avy eo ny fizarana faharoa. Fizarana faharoa ny fampahalalam-baovao mbola tsy alalafitra amin'izay tontolo ny fampianarana izay isika fanakatonana Sisco tany Mahajanga faharoa. Mbola miato ny fampianarana ny amin'ny Sisco Mahajanga faharoa hatramin'ny androany nakaton'ireo mpampianatra sy mpanabe any atoerana ny birao ny chef Sisco tamin'ity androany ity nisy ny fanambarana nataon'izy ireo manoloana n'izany birao ny chef Sisco Mahajanga faharoa izany ary nitondran'izy ireo sora-baventy ihany koa fa tsy mila io tompona andraikitra io intsony ireto mpampianatra sy mpanabe ao amin'ny Sisco Mahajanga faharoa ireto ary tsy hiverina hiasa izy ireo raha tsy esorina amin'ny andraikiny. Io chef Sisco io tsy mandeha araka ny tokony ho izy hoy ireto mpampianatra ireto ny fomba fiasan'izany tompona andraikitra izany no sady manao tsindry amin'ireo mpanabe sy mpampianatra ary manafangaro ny fanabeazana amin'ny lafiny politika. Io chef Sisco Mahajanga faharoa io hoy ny fanambarana izy ireo. Fanambarana izahay mpampianatra sy mpanabe ato anatin'ny Sisco Mahajanga 2 androany nanapa-kevitra anakapony tanteraka ny Braony Saramano Odilon zay chef Sisco no sady coordonnateur TGV Mahajanga 2. Ny dina Braony tsy mila anazy tsony zay tsy mahazo miditra tsony ato anatin'ny Sisco Mahajanga 2. Ao anatin'izany mankasitraka ny filoha fanavaozana dia colonel Mikael zany ary mankasitraka koa ny madame ministre vaovao zay voatendry. Tonga ty aminay ny afatra avy madame ministre ny verena mpampianatra fa kosa miray feo zay zao misy mararany madame ministre marary zay matombojory eto matonaka atinay bureau io dia marary izahay. Noho izany indrindra no iomboranay feo mitaraina aminao miangavy aminao madame ministre miangavy zay mba avoakanao aingana ny fampiatona na mifanesorana na mifanoloana avy hatrany ny chef Sisco Mahajanga 2 satria tsy akainy antsony raha mbola io rangahy io no mitondra sy mitantana an'ity Sisco ity. Ka noho izany ambaranay amin'ny fomba ofisialy fa tsy mbola misy mpampianatra
miverina mampianatra tao anaty Cisco Majanga-teo tsy mbola mandeha ny asa tao anaty Cisco Majanga-teo raha mbola izy no mitondra eo zay tompoko dia vonona hiverina hiasa avy hatrany raha vao mivoaka na androany azy zany ny fampetoana ny fandroana anio chef Cisco Majanga-teo io sy ny forongony. Lafim-baovao hafa kosa indray ary fanambarana nataon'ny GNZ. Matetika adino ireo mpitolona sy mahery fo izay tena nanolo-tena ao amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fanovana rafitra eto amin'ny firenena ho inona nambarany zareo avy amin'ny GNZ en action nandritra ny hetsika fahatsiarovana izay hanodimandry tamin'ny sabotsy lasa teo tetsy amin'ny Toby Ratsy Mandrava andrefa Nambojanahary izy ireo no nifampitaona ny mpikambany GNZ en action nanao hetsika nitondra voninkazo fahatsiarovana ireo lavo manao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana moa izy ireo mba tsy ho very fotsiny ny raha latsaka fa tokony isy ny tsangam-bato fahatsiarovana hoarantsika fanazavana tantery ny Tahiry Andrianarivony. Nanao hetsika ho fahatsiarovana ireo lavo nandritra ny tolona ho amin'ny fanovana ny fikambanana Génération Z en action ny sabotsy lasa teo nandritra ny andro ny fahatsiarovana ireo fanodimandry. Araka nambaran'izy ireo matetika adino ny mpitolona sy mahery fo izay nanolo-tena ho amin'ny fiarovana ny vahoaka sy fanovana rafitra eto amin'ny firenena. Tsy tokony adino izy ireny satria nisy ny raha latsaka ary mendrika ho tsaroana mandrakariva ho hiatrany ny fanazavana. Manao antsao avy amin'ny fitondram-panjakana mba hametraka tsangam-bato manokana ho fanomezam-boninahitra ireo olona lavo nandritra ny tolona. Androany faharoa volana Novambra roa amin'ny 15 sy mariva dia tonga eto amin'ity toeran'ity izay GNZ en action ametraka fahatsiarovana ho an'ireo olona rehetra lavo tao anatin'ny tolona izay nirahana tao teto Madagasikara ary mbola mametraka ihany koa ny fanohanana sy fiaraha-miora amin'izay rehetra very havana sy lavana manera Madagasikara manontolo. Izay tokoa mantsy dia hita tokoa fa adiny foana matetika ny mpitolona fa ny mahazo toerana ihany ary nisy tamin'ny mpitolona ihany koa izay tanoratra anay lasa nandeha ny ady seza ezaka naka fahefana kanefa votoaton'ny tolona dia nirahanarana fa fanovana izany indrindra aloha no antony mahatonga anay eto mitondra an'izay teo izay hoe ny tolona tompoko dia nirahantsika rehetra nanao ary misy ny olona namboniny ihany toy ny androandro ny fanamarian'izay misy ny raha latsaka ka miendrika ho tsarovana izy be raika etreny koa dia efa miantso ny fitondram-panjakana mahefa mba miaraka ametraka ny tsangam-bato dia anamafisana ny fahatsiarovana mba tsy handalo fotsiny ny foronazao satria ny teny mandalo fa ny tsangam-bato ny toetra izay anisany antony. Voalaza fa ny mahazava-dehibe ny aina no anton'izao satria anisan'ny miandrandra fanovana ihany koa ireo olona lavo nandritra ny tolona ireny. Tsara mafisina zany amin'ity hetsika ataonay GNZ en action ty dia fametrahana trany ny mahazava-dehibe ireo hainy tsirairay nandray anjara tanatin'ny tolona izay tsy azo adinoina vetivety satria namatsika izy ireny mpiara-belona amintsika ary isan'ireo niandrandra fanovana niaraka tamintsika anefa no nitoe zavatra nisy moa dia lavo izy ireo ireny zavatra ireny zavatra tsy azo adinoina ary tsy azo tsy niavana vetivety satria raha latsaka ireny tsy avelona araka tany. Tolona moa dia mazava fa mitohy ary mbola tsy tapitra manoloana ny zavatra misy rehetrarehetra hitantsika ny ano manjery reny manana tanjona GNZ en action ary tsy maintsy tonga amin'izay tanjona izay ninona zavatra misy. Marina fa tetsy amin'ny Toby Ratsy Mandrava andrefa Nambojanahary no tanterany ity hetsika fahatsiarovana ity ny asabotsy lasa teo. Fa mbola lafim-baovao manodidina izay hatrany. Manomboka eny fotony ny fanovana ary manomboka amin'ny tsirairay ny fiovana mba ahafahana mampanjaka kokoa ny famarinana sy ny mangarahara dia nampivondrona ireo komuna 12 ao anatin'ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano mba ho feo iray ny GNY sy ny GNZ ao Atsimondrano mba tsy hijanona ho mpitazana fotsiny intsony fa hiara-mitolona ho anitandrazana ny rehetra dia namolavola ny projekta 26 Atsimondrano izy ireo izay notsipiany fa tsy tetikasa politika fa natao ho fototra iorena ny fanavaozana tena marina sy mikendry ny fanatsarana ny fiainan'ny vahoaka eny fotony. Ny Génération Y tanà Atsimondrano ofisialy
sy ny génération zay atsinondrano ofisialy dia manambara-pahibe maso ny fampivondronana ny commune enina amby roapolo ao anatin'ny district anatsinondrano mba ho feo iray sy tanjona ilay. Ny tanjona iorenan'ity fiombonana ity dia ny ampanjakan'ny fahamarinana sy ny mangarahary anandratra ny fanavaozana mety avy ny fotony. Ampanjakan'ny hevitra dia raha mitantana raha vahoaka avy amin'ny tanora ary ny fanatanterahana avy amin'ny mpitondra fa tsy ho famadika amin'izay. Hamongotra ireo izay tsy maty maloto sy ireo be kolikoly izay mampihevitra ny fandrosoana ety Atsinondrano, anoherana ny tsindry azoely sy ny fanaparam-pahefana, anangana raha-pitondrana madio sy mangarahary eto Atsinondrano, manaja ny zon'ny olom-pirenena, anara-masakaiky ny zava-mitranga eny amin'ny fiarahamonina toy ny eny amin'ny hôpitaly, sekoly, CSB2, lycée, fokotany ary sehatra maro samihafa. Ary farany izay lehibe indrindra ho arofanina eny anivon'ny district, ny commune sy ny fokotany tsirairay avy, anara-maso tsara ny zava-mitranga ary miaro ny tolona izay natao ary sampiaro ny amin'izany. Ny anjara asa maro ireo tanora manan-talenta sy mahay eo anivon'ny commune sy ny fokotany ary ny district izay indrindra miantony iraisana iny. Noho izany ampahafantarana pahibe maso amin'izao andro izao ny tetikasa project 26 eto Atsinondrano izay novolavolaina ho fototra iorenan'ny fanavaozana tena marina. Dia tetikasa manokana amin'ny ny hanatsarana ny fiainan'ny vahoaka ny fotony ary mitatitra ireo rafitra izay tokony avaozana na foanana manerana ny 9 commune eto Atsinondrano. Ireto ny fahamaritana izany ivondrona ireo solon-tenan'ny commune 9 antsoina hoe leader communaux mitsangana ho arofanina sy fanaramaso amin'ny zavatra mitranga eo anivon'ny toerana misy azy tsirairay. Ireo leader communaux ireo dia manana ekipa anaty komite iray misy tanora na olo-marina anatanteraka ny asa. Ny komite eo amin'ny commune dia mizara ndraikitra ary misafidy ny leader hitarika eny anivon'ny fokotany tsirairay izay hiara hiasa akaiky amin'ny vahoaka. Marihana fa hiteraka asa amin'ireo olona eny fotony izany ao arinao. Ireo no miasa eny fotony sy mitarika amin'ny vatana ny zava-misy eny amin'ny faritra tsirairay avy misy azy. Mitatitra sy mirafitra tsy mety ny olana maro dia diniany eo anivon'ny komite enina amby roapolo ary ao no volavolaina ny hevitra rehetra izay ho atsaraina. Averina indray tsy tetikasa politika ny project 26 fa etsy ara-sosialy sy ara-pampandrosoana natao amin'ny vahoaka sy ho fanatsarana ny fiainan'ny vahoaka ety fotony. Misy tetikasa efa novolavolaina mikasika izany ary avoaka amin'ny fotoana mahamety azy. Antoandro no atolotra n'izao aza mijanona ho hitazana fotsiny ihany ho an'ny mpiasa-bahoaka ambony sy fanapa-kevitra mba anohana sy ametraka ny Atsinondrano ho district pilote amin'ny fanavaozana amin'ny alalan'ny project 26. Ho an'ireo district manodidina Antananarivo mba hanaraka ny ohatra sy hanangana ny project 26 amin'ny faritra misy azy toy ny Avaradrano sy Atsinondrano sy ireo maro hafa. Ho an'ny faritra manerana ny Madagasikara etsaka ireo tanora mpitaky ary mahay aroko ny tolona ary atsangano ny rafitra fanaraha-maso sy hafanina arao ny torolalana. Hafatra farany tsy izahay tsy anao fa isika rehetra ny manangana. Fa ho any Antsiranana kosa isika amin'ity lafim-baovao manaraka ity. Tovolahy iray 12 taona no fantatra ho namony ainy ary-tranona mpianatra maro ihany koa no kilan'ny afo nandritra ny fifandonana nisy teo amin'ireo mpianatra sy ireo foroche tao amin'ny campus Natsiranana niseho ny voalohany volana Novambra sy ny faharoa ny volana Novambra taona 2024 teo. Efa andravina ny 10 taorin'ny fandalovan'ny mpanolontsaina eo anivon'ny fiadidinina ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara tarihan'ny Colonel Rabert Manana tany atoerana miatra ny couvre-feu manomboka amin'ny 7 alina hatramin'ny 4 maraina any amin'ny faritry ny université. Ny ravina ihany ny 10 nisy tao amin'ny campus universitaire Natsiranana taorin'ny natongavan'ny Colonel Rabert Manana Lucien, haut conseiller à la refondation tany atoerana. Raha tsaivina ny zava-nisy dia nisy ny fifandonana teo amin'ireo foroche sy ireo mpianatra tao amin'ny campus Natsiranana io. Nisy ny hetsika fanalana ireo tsy mpianatra mipetraka tao amin'ny campus Natsiranana io. Tsy nanaiky izany anefa ireo tsy mpianatra ka nanakaraha andehan'olona izy ireo mba anakanana ny hetsika io ny voalohany volana Novambra taona 2024 teo. Tovolahy iray izay vao 12 taona monja ny namony ainy nandritra izany ary ambara ho nisy ihany koa ny fakana takalinaina tamin'ny andansy sy ny ankilany. Ny faharoa ny volana Novambra teo kosa no nisy firehetana tamin'ireo trano nipetrahan'ireo mpianatra.
Nijiry akaiky ny toedrara tany toerana ny fiadidiny ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara niaraka tamin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Ny tafanivantana tamin'ireo mpianatra, mpampianatra ary mpandrara dia ho anivon'ny université nanatsarana izy ireo izay notarihan'ny colonel Rabearmanana Lucien niaraka tamin'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ary ministry ny fahasalamam-bahoaka. Nojerena ny fototry ny olana, tsy ekena ny fanafiana ataon'ireo olon-dratsy an'ireo mpianatra amin'ny campus na natsaranana io ary efa napetraka eo am-pelatanana mpitandro ny filaminana ihany koa ny raharaha sy ny fanadihadiana mahakasika izany. Nampahafantarany ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ihany koa ireo vahaolana momba ny jiro sy ny rano izay nampitaraina ny ireo mpianatra ka panneau solaire 20 mégawatt no tonga anatoerana ary nomboka afaran'izay aingana ihany koa ny forage. Raha ny mikasika ny fotodrafitrasa kosa indray dia eo am-pandaminana ny anatanterahana ny fanavaozana miaraka amin'ireo mpirambombonantoka ministera ary afaka teo lerinandro eo dia ivoaka ny vatsim-pianarana ny mpianatra araka ny fanazavana hatrany. Fa ny zava-dehibe nandritra n'izao fionana sy fifampiresana amin'ny vatana izao ny fampiarana ny couvre-feu manomboka amin'ny 7 ora alina hatramin'ny 4 ora maraina ao amin'ny faritry ny université Natsaranana. Dia izay indray antsika manakatona ny fizarana faharoa amin'ny fampahalalam-baovao rehefa avy eo ny fizarana fahatelo. Fizarana fahatelo sady farany fampahalalam-baovao no izantsika ny fiarahana raha dia ny vaovao ny politika mikasika ny teti-bola-panjakana. Zava-dehibe ny fanomezana antoka ny fampiasam-bola anatiny mba hampiakarana sy hamaro toerana ihany koa ny teti-bola-panjakana hoy ny mpandrindra mahay Rasoa Miaramanana Eritiana tamin'ny faneho-keviny tamin'ity androany ity mety sady ampy tsara ny ho fandinihan'ireo solombavambahoaka amin'ny volavolan-dalàna mifehy ny teti-bola-panjakana ho an'ny taona 2024 izy mila mahay milamina sy mandoetra ara-dalàna isika mba hampiaina tsara ny teti-bola-panjakana araka ny fanazavany hatrany. Alfléon no mitatitra an'izay. Ny politika panjakana amin'izao rehefa jerentsika zany izy amin'ny ankapobeny dia hoe ho any amin'izay fanovana zay mba hanomezana antoka na sécurité ny fampiasam-bola atao anatiny aloha dia ampiakarina ny famokarana atao anatiny satria ny arenan'ny forona avy atao anatiny no mahatsara kokoa ny harintsika zany satria zay ninona zany ataonao rehefa tsy miakatra io arikarentsika io dia nofinofy daholo zany fanovana zany satria mahatonga antsika mbola miankina ny ivelany ane dia nolay kitapom-bola antsika marisarisa fa io volam-panjakana io volam-bahoaka io dia mariky ny fiandrianam-pirenena io ka mba ahafahantsika tonga any amin'ireo mahaleo tena zany dia fahaleovan-tena raha toekarena dia tsika mamorona arena dia miaro-milamina dia mandoetra ara-dalàna koa isika satria io olana mifandovavana ketra io zany tena olana sakana lehibe tsy ahafahantsika mandroso ka lasa manjary voatery amin'le tohana sy trosa avy any ivelany no ahafahantsika mampandreny raha eto Madagasikara. Ny aspiration na ny etaeta avy amin'ny tolona natsofoka ao anatin'ny lalàna volavolan-dalàna mofehy ny teti-bola satria ao fatantsika fa mila enina ka hatramin'ny 10 volana any fa rafa kely ny fandrafetana an'izany ka tsy hoe gouvernemanta vonitsangana tamin'ny faran'ny volana oktobra dia tonga dia vita fagagana mahindrina fa zavatra efa nirafetin'ny teknisianina teo zany dia nampidirina fotsiny ao ilay aspiration tahaka ny hoe tao anatin'ny enina taona tsy nisondra mihitsy ny karama mampiasa panjakana karama amin'ny ankapobeny moa zany eo nitakina foana ny resaka tabin'ny ofatrano na logement ny éloignement ho an'ny olona miasa lavitra ny lacré ny tambin'ny lacré ny andamité décret ho an'ny mpampianatra tahaka izay ihany koa ny fitsaboana sy maro samihafa ny angovo izay miteraka problème antsika zany ny jiro sy ny rano dia nampidirinao zay eo ihany koa ny vinavina mba ahafahana hoe misy fiforonana arena amin'ny alalan'ny fiforonana asa satria izay efa ahafahantsika mamokatra zay dia miankina koa amin'ny fitombom-piasa dia mila mamorona asa zany dia zany anisan'ny vinavina ao anatin'ilay izy efa niteny moa zany ny ministra fa efa mandrafitra sady zareo misy mety ho vinavina ho amin'ny fanitsinan'ny teti-bola mifanaraka amin'ilay politika mpanjakana vaovao izay ho arafitra satria izay moa ny lalam-panorenana raha misy premier ministre vaovao tendry dia mila lalam-panorenana 30 andro izy hanolotra ny programme fanatanterahana ny politika mpanjakana dia hitantsika fa miovana ny organigramme satria ho any amin'ilay fanavaozantsika raha ny concertation nationale sy ny sisy ireny zany reo dialogue reo misy mitady teti-bola ireny dia tsy maintsy arafidrafitra ny anatiny any izy zany dia any amin'ny fisasan'ny taona 2024 zany hitantsika amin'ny ankapobeny manao ahoana ny arikarentsika eo ihany koa ilay fiaraha-miombonantoka ny ivelan'ny sisa dia ahitsitsika mifanaraka amin'ny toe-java misy amin'izay ilay teti-bola amin'izay fotoana zay.
andeha isika ho any amin'ny commune Maikily anoizantsika indray ny fampalalana vaovao. Ny vadiasa Anjiolany hetsika nataon'ireo fianakaviana ny fanjimpy tamin'ny fitantanana ny commune Maikily izay nanohitra ny mpitantana ny commune amin'izao fotoana izao tamin'ny sabotsy lasa teo araka ny fampitam-baovao dia nakaton'izy ireo ny biraon'ny commune ary tsy mihodina ny raharaha anatiny rehetra hoy nambarany sekretera jeneralny commune tany antoerana miantso ny fitondrana mba ho tonga ny atoerana andamina izao toedrara izao tsy siny ny fifandonana eo amin'ny vahoaka ity farany efa mandeha moa ny fikasana ametraka PDS ao amin'ny commune Maikily eo amin'ny district Toliara faharoa io saingy tsy manaiky izany ny mpitantana amin'izao fotoana izao araka ny fanazavana Alfleon no mitatitra ny andindin'izay. Tsy vitan'izay fanakatonany commune zay ihany nataon'ireto olon-vitsivitsy fianakaviana nitondra ny commune hatramin'izay reto fa nosakanandreo ny mpiasan'ny commune tsy hakany ristorona intsony maly zao misy tsena atao hoe ambalamoa zay misy vokatra amin'ny antaon'ny maro no tokony handraisan'ny commune ristorona dia nisakanandry zareo fa ry zareo ndray no lasa maka ny volan'ny ristorona noenjendry zareo ary ny fatorandry zareo ny percepteurny commune tsy afaka mandray an'izany vola tokony hiditra amin'ny commune zany. Ny mpiasan'ny commune zay tokony hakany haban-tsena na eny amin'ny mpivarotra omby zany na eny amin'ny tsena fivarotana confection dia rahonana sy enjehin'reto loreto ary samborona mihitsy amin'izao fotoana zao. Zay zany ny zava-misy. Manoloana an'izay dia nanaraka ny fepetra ara-dalàna zahay eo anivon'ny commune manankina tanteraka eo anivon'ny fitondram-panjakana mampahafantatra ny zava-misy hatreto aloha. Fa na izany na tsy zany taitra ny vahoaka pombanay. Dia tamin'ny alakamisy farany teo naneho hery ny lahatra nampahafantatra ny fitondram-panjakana fa tsy vahoaka ireto olo makorotany reto fa olona malahelo toerana zay tsy lany tamin'ny fifidianana farany teo. Tonga maro ny vahoaka ny commune ny fotany valo teo anivon'ny commune Maikily ary nanao fanambarana mahakasika an'ity asa fandobana amin'izao fotoana zao ity. Tsy vitan'izay fa vao maly dia omaly rehefa mbola tsy tonga ihany ny fandraisan'ny raiky avy fanjakana ny vory ndray mandeha ny ray aman-dreny solo tegna ny valo fokotany mandrafitra ny commune Maikily nanao fanambarana ary nanome délai 27 ora fa tsy tomponantoka intsony ny vahoaka raha tsisy ny fandraisana ndraikitra ny fanjakana manoloana ny asa fandroboana miseho amin'izao fotoana zao satria dia efa nandroba fananan'olona maro zareo potika ny toeram-pivarotan'olona amin'izao fotoana zao potika ny fitaovan-tserasera tahaka ny telefona ny ordinateur ny caméra zay naka sary ny hetsika ataondry zareo dia nopotehany zareo ary fatorany zareo tady ny tompony. Zay zany ny zava-misy. Ka eto zany amin'ny maha sekretera général ny commune nahy tonga ty Antananarivo hanaitra ny fitondram-panjakana mba tsy ho tara ny lay 27 ora zay délai nomeny vahoaka ny fandraisana ndraiky avy aty amin'ny fanjakana. Fa ahina ary tsy tokony antoka amin'izany zahay raha hisy ny hetsika aorinan'izay. Satria ny fanjakana zahay dia manaja ny fanjakana ary manohana tanteraka ny fanjakana amin'izao fotoana zao. Zay no mahatonga anay miandry ny lamina araka ny lalàna fa tsy mampiasa hery. Fa raha hery no resahana dia tsy ampahazato ny hery eo ampelatagnanay ny hery ataon'ireto fianakaviana izay tsara marihaneto sy tsindrineto fa ny roa lahy amin'izy ireo dia piray tapo ary samy mera ny fandimby teo. Ny raiky afarany moa zany anakanabaviny zareo hiany no nitondra farany teo izay ny dimbiasinay. Fa lafim-baovao mahakasika ny eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Antony voalohany mahatonga ny Antananarivo ho dibo-drano rehefa fotoam-pahavaratra ny resaka fanotofana tany amin'ireo lemaka ka tsy azo ekena intsony zany ho namarany ministry ny fanajariana tany sy ny raharahantany ny jeneraly Lilson René de Roland efa nisy ny didim-panjakana nivoaka nanafoana ny fanotofana ny tany tamin'ny taona 2024 ka tsy ara-dalàna ireo fanotofana rehetra taorian'ny voan'ny didim-panjakana io hoatrany ny nambarany. Nisy ny farany herinandro teo ny fitsidiana nataony tamin'ireo station de pompage teny Ambodimita ka ny roa tamin'ireo milina no tsy nandeha izay tsy maintsy hitadiavana vahaolana avy hatrany hoatrany nambarany ministra. Ka ny hitantsika eto nisy station de pompage zay hamahana an'izay olany tondra-drano zay zany raha fehezina amin'ny ankapobeny ny apipa sy ny ty hitantsika ety. Ka ny station ny pompe hitantsika eo anankitelo. Raha vao tsy miasa zany io anankitelo tsy misy dikan'le apipa. Tsy voarintsika zany ny lemaky ny Antananarivo. Hamahana an'izay
olana zay a dieny zao a fa tsy efa hoe tonga ny fahavaratra vao manao geste zay man mahazatra hatram'izay mialatsiny a efa tonga eto zao dia ny anankiroa amin'ny pompe dia efa tsy miasa ray ihany sisa miasa nefa 3 mètres cubes par seconde zany ny rano avoaka ny pompe anankiray atsika nefa mila 9 mètres cubes seconde zao zany ny 6 mètres cubes seconde zany efa tsy tratra ka ny zavatra ivahana voalohany tsy maintsy afarana malaky ny pièce atao hevitra zany ny hampandeha ny pompe anankiroa afeno izy 9 mètres cubes seconde handaminana ny rano zay mandrakotra ny lemaky ny Antananarivo. Io pompe nefa tsy maintsy misy courant ilaina amin'le ampandehanan'le pompe eo amin'ny 630 kV angamba izy iny x2 zay zany no puissance ilaina amin'le courant mandeha amin'izy io. Hitantsika manatrika eto zao 1000 kVA ty groupe ngeza be ty zay mandany carburant 200 litres par heure. 200 litres par heure. C'est par jour, hein, 200 litres. 200 litres par heure. Mazaka tsara les pompes. Zany ny courant zany aloha fa misy fa ny pièce les pompes anankiroa zany no sisa zany ela amitsika. Inona nefa ny mahatonga an'le tondra-drano vao maika miakatra ny resaka fanitofana tany lemaka. Efa nisy anefany décret navoaka mihitsy tamin'ny 2022 zay manafona ny resaka fanaovana fanitofana tany rehetrarehetra. Décret 2022-241 tamin'ny 23 février 2022 zay zany décret mamaritra an'izay. Dikan'izany tsy ara-dalàna zay fanitofana tany taorignany 2022 io. Zay aloha zany dia efa teneniny antsika zay. Ka ny ndraikitro manomboko zao andeha hijery ny permis rehetrarehetra. Zay 2022 mankaty dia fandraisana fepetra. Efa mimana fantapantatranareo ihany za fa za olo mahitsy ary tena direct rehefa miteny. Tsisy agnavahako ny zany izy io. Zay nanototra tany nanomboko 2022 dia efa mimana izy. Ary ny fanitofana tany tsy ho izy tsony. Raha mbola eo ny fitondragna zay misy anahy. Fa ny ankoatran'izay tsy fantatro. Fa efa misy décret mandrara aza manao tsony. Fa hoenjagna ny fepetra ho raisina aza manao tentative anao corruption ty amiko fa tonga dia fisamboriko anao. Ka dia zay tsy apotika ny lemaka Antananarivo zay ny atao ity lo zany no vahantsika malaky. Fandeha ty lafo vaovao hafa tanteraka isika. Noho ny olana ara-teknika vokatry ny fanavaozana ireo rafitra rehetra no antony tsy ahafahana niditra tamin'ireo tolotra tamin'ny M-vola araka ny fanambarana navoaka ny tompon'andraikitra tao amin'ny tambazotra Tserasera ambara fa tsy misy fifandraisana amin'ny olana na zava-mitranga ivelany orinasa izany. Nambaran'izy ireo hatrany fa ny asa andavanandro, ny asa andro aman'alina, ny ekipa ny M-vola mba hamerenana amin'ny laony ny fahafahana miditra amin'ireo tolotra ireo. Manameloka tanteraka ny fampielezam-baovao diso na ny fake news ary misy ny fanapa-kevitra raisina ho an'izay mini manao izany araka ny fanazavana. Fa ivaty lafo vaovao hafa tanteraka isika rehefa andresaka makasika izay dia andeha resaka kosa makasika ny tolotra zay omeny ny Record Madagasikara manokana ho an'ireo mpanjifa mivantana na ireo client direct amin'izao manakaikaiky ny efa farany taona izao mandritra ny volana novambra sy volana desambra raha toka manao asa 2 volana ny mpanjifa direct na ny client direct ny Record Madagasikara dia mahazo fihenam-bidy ao anatiny etsika promotion tonnerre araka ny efa nampafantarina antsika teto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo Record foana tao anatiny herinandro maromaro zao. Ndeha rahantsika aloha ny orona tsara foy mampafantatra makasika izay. Tonga ny promo tonnerre mahazo fihenam-bidy 3 isan-jato na sport
publi reportage, matraquage, petites annonces, sy mandritra ireo volana roa farany amin'ny taona ity. Enyo, telopolo isanjato anampy anao anasongadina ny marika ao ary ampafantatra ny vokatra ao. Faingana re, tolotra manakera hatramin'ny volana décembre ho an'ny mpanjifa mivantana. Contact 038 79 317 44. WhatsApp 034 17 078 37. Page Facebook Record Madagascar. Vaovao avy any amin'ny faritra indray no dia noizantsika ny fiarahanary. Nivoaka tamin'ny fanginany ireo mpampianatra miofana eo anivon'ny Centre Régional de Formation et de Recherche Pédagogique na ny CRFPR CRINFP teo aloha miofana ety Andranonanary Ambositra nanao fanambarana izy ireo nitakiny amin'ny tokony hijerena sy handraisana azy ireo ho mpiasam-panjakana. Mitodika manokana aminao Ramatoa Minisitry ny Fanabeazam-pirenena izahay fikambanany miofana CRINFP promotion 2021-2023 dia manao izao fitakina manaraka izao. Voalohany, izay rehetra navita fiofanana dia rekrutena daholo tsy misy sy latsaka amin'ny taona 2024 ity. Mariana fa efa 2 taona no navitany fiofananay mahatonga anay manao ny fitakina. Faharoa, recrutement tsy asiana vary satria promotion iray ihany izahay rehetra. Ampanajana no anaovana ny fitakina Ramatoa Minisitry ny Fanabeazam-pirenena. Masina ny fanabeazana rehefa omena hasina ny mpanabe. Mariana moa fanendian'ny niofana hatramin'ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 dia mbola tsy navoaka tamin'ny fomba ofisialy hatramin'izao izay misy hatrany amin'ny 17 menada izy ireo. Hatreto nefa dia mbola tsy voaresaka mihitsy eo anivon'ny Ministera ny Fanabeazam-pirenena ny mahakasika ireto mpampianatra miofana eo anivon'ny Centre Régional de Formation et de Recherche Pédagogique ireto. Ny maresaka iraisam-pirenena. Izy ny fihaonana mivantana eo amin'ny filoha Amerikanina Donald Trump sy ny filoha Nigerianina mikasika ny famonoana ireo kristianina maro tany Nigeria. Melona tanteraka izany fihetsika ratsy ataon'ireo islamika amin'ireo kristianina ireo hoy ny filoha Amerikanina Donald Trump. Tsy mbola misy anefa izay daty ofisialy anatanterahana izany fihaonana izany raha nanontany mivantana any Donald Trump ny mpanao gazety vahiny iray tany an-toerana. Efa miverimberina matetika izao fihetsika ataon'ny islamita izao ka izay no antony andraisan'ny fanapahan-kevitra mikasika ity tranga ity hoy hatrany filoha Amerikanina Donald Trump. Hatrany fiarahana dia isaorana ianao niaraka tamin'ny Journal de la Record niarana nanomboka an'ity herinandro ity isika tamin'izao alatsinainy alina izao. Raha mpitso ny fotoanantsika manaraka toy ny mahazatra mametraka ny veloma mandra-piresaka indray. Isaorana Nina Bekanjo dia ny botika Chic by Fabiola etsy isaorana mandra-piresaka veloma tompoko.